eo amin'ny lafim-baovao mahakasika ny fahasalamana kosa indray dia fotoana fitrangan'ny gripa ny fotoam-pahavaratra toy izao indrindra moa fa rehefa misy ny fivoavan'ny toetrandro toy ny nitranga tamin'iny herinandro lasa teo iny ny gripa no tena mampatahotra ny maro ary efa nisy raha teo ny olona maty n'izany gripa izany teto amintsika antso maro ary no voarahiny avy ao amin'ny ligne verte mangataka torohevitra sy toromarika nanao fanadadiana manokana mikasika izay fitso Andriamasy Velona akanisary kosa Erinirina Rasoloaritsona. Fantatra hoe gripa betsaka ny miantso azafady afezanao le miantso azafady any Ambohipo mbola misy fanontaniana hafa tianao apetraka ve ambony température manakotsako ny vanto raha ohatra hoe misy an'le tranga anankiroa reo miaraka amin'le température ambony 38 degré C dia mandeha manatona an'izay dokotera akaiky anao aloha ianao dia ny dokotera zany no mandefanao manao prélèvement raha ohatra ka hoe tokony atao prélèvement ianao. 200 ka hatramin'ny 500 no antso voaray eto amin'ny centre de documentation eto Befilatanana isan'andro nanomboka ny 9 Oktobre no nametrahana ity antso mamempoana ity laharana 124 na Telma na Orange na Zen rehefa mobile sampandrara efatra eto Befilatanana no mandray an-tana ny fitsabonan'ny marary ny grippe AH1N9 ao amin'ny pédiatrie raha ankizy no marary mazava ho azy amin'ny mahasampandrara ampisana ny arety mifindra ny infectieuse dia azo aton'ny marary ny ao koatr'izay ny ao amin'ny sampandrara ny vonjitaitra sy ny mikarakara ny arety tratra ary ny eny amin'ny hôpitaly ny miaramila fepetra manokana kosa no raisina ho any amin'ny faritra raha misy ahina ho ahitana soritra aretina dia tenenao izy hoe manantona an'le dokotera ao amin'ny CSB any amin'le antoerana zany dia tsy maintsy jerenao eto zany efa misy listan'ny médecin inspecteur sy ny équipe mobile eraky ny région 22 région dia ampitainao aminy ny dokotera ohatr'izao raha sakara izy zany dia ianona no antsony dia menao azy numéro téléphone sy ny ohatr'izany fa raha ohatra indray zany efa miditra amin'le resaka hoe ny hôtelinay misy vazaha mitondra aretina ny sekolinay ny société anay dia amin'izay fotoan'izay zany dia efa andraikitra indray no mikarakara momba an'izay dia ny atao amin'izay zao dia miantso ny médecin inspecteur amin'le région dia mampita an'le izy zany hoe miahany ao amin'ny hôtely salan'izao amin'ny région salan'izao efa olona samy eto Madagasikara ihany amin'izao fotoana izao no manaparitaka ny aretina araka ny nambaran'ireo misahana akaiky ity fizotry ny gripa A ity dia misy mihitsy ny orinasa no mangataka fandrarahana fanafody ny toeram-piasana araka nefa nambarako teo moa dia anisan'ny mahatonga ny gripa ny fivaovan'ny toetrandro mikasika izay toetrandro izay indrindra dia indro misy filazana manokana momba izany izay voaray tamin'ny 4 ariva na feno fepetra ilay faritra andro ratsy ao amin'ny ranomasimbe indiana io marain'io ka nomena anarana hoe Bangani tamin'ny 3 tolakandro teo dia tany amin'ny 900 kilometatra avaratra Tsinanantsiranana no nisy ny fohibeny mizotra miakandrefana somary atsimo ny diany ka mahatratra 140 kilometatra isan'ora ny andindraona mialoha azy dia hipakany amin'ny faritra Savasidiana ary Analanjorofo afaka ray na 2 andro eo noho izany dia engaviana ny mponina amin'ny reto distrika aminaraka ireto mba ampiatra avy hatrany ny filazana fanairana Antsaranana voalohany sy faharoa Nosy-be, Ambilobe, Ambanja, Vohimara, Sambava, Andapa, Antalama, Rantsetra, Mananaravahatra, Soanieranivongo, Sainte-Marie, Mandritsara, Befandrinavaratra, Antsohi, Analalava ary Bialanana. Toy izany koa ireo mpanjono any amin'ny morontsiraka tapany avaratra iny mba hitandrina fa ahery be ny ranomasina.